fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 12. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana vavimalala noeranao amintsika amin'izao fotoana izao. Halleluja. Falbe indray mahita anao eto androany dia manona fiadanany tompo amintsika tsirairay avy. Dia miarabanao indray tonga somatsara eto amin'izao fandarana vavaka fiambenana izay raha anao fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maresy. Dia falbe izay mandray anareo ary manona fiadanany tompo amintsika rehetrarehetra. Hotahin'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra ikasika antsika tsirairay avy indray amin'ity androany ity. Dia misaotra anao fidy hiaraka aminay androany matoky sy mihina fa raha hiaraka antsika eo amin'ny adiny iray sasany latsaka eo, adiny iray sasany mahery kely eo, dia matoky fa tsy ho verimaina aminao kory zany, tsy ho faty antoka ho anao fa azo hery, azo mpanaty koa ny ianao raha miaraka aminay eto androany. Ka dia maretatra amin'ny farany eny hirintsika, hivavakintsika, eny toritentsika, eny famelabelarana ny toriteny ny azoko antoka. Dia izao tsy taka nidiranao teto ny voanao eto androany. Halleluja. Ka dia tahiny tompontsika menakavy izay miditra voalohany eto dia Menatsodrano Ranabavy Danila ao Belzika miditra voalohany. Halleluja. Dia Menatsodrano ianao Ranabavy Danila ary mahazo tsodrano miaraka aminao daholo ny ankizy any Koweït, Arabie Saoudite, any Chine ary ny any Madagasikara. Halleluja. Ka dia ity ny tsodrano rehetrarehetra miaraka amin'ny Ranabavy Danila ao bokin'ny Josua, Josua toko 5 andininy 7 andininy anankiray fa malaza zavatra be dia be. Josua toko 5 andininy 7 vakiko toy izao ny anaran'i Jesosy. Io Jehovah tamin'i Josua, androany no nanakodiavako ny fandatsana Egypta ho afaka aminareo. Any anaran'izany tany izany dia nataony hoe Gilgala mandraka androany. Androany misy fandatsana Egypta foana zany tao ambadiky ny Israely tao. Fandatsana zany dia izay aizany Andriamanitra reo. Zao ianareo mba mivavaka jereo ty fiainanareo, nareo mbola andevozinay sy ny sisa sy izao ve mba zanak'Andriamanitra. Zany atao hoe fandatsana Egypta zany. Fa hoy Andriamanitra, ho akodiako zany. Halleluja. Anio no anakodiavako ny fandatsana Egypta ho afaka aminareo. Tsy afaka ho latsain'ny Egypta tsony satria eo vao hiaiky ny Egypta tena aiky zanak'Andriamanitra tokoa. Aiky tena mpanompon'Andriamanitra tokoa. Vao tanteraka aminareo ane izany teny zany raiso am-pifaliana, raiso am-pinoana dia ho tanteraka aminareo. Zay ny tsodrano Kodanila Belzika narakaraka azy tao, Cyril Rozmina France tonga soa, Kodaleoni Koweït, Razana Monique Koweït, Angelina Diamant Chine,
Thierry Albenja France, Mampionina France, Fabilazana Kadapa Koweïti, Mario Tansina Koweïti, Nambinso Makrina Koweïti, Ando Andry France, tonga soa Niana Mahiny soa Italie, tonga soa, dia tonga soa ihany koa Kadaka Malala France, Erika Rack France, dia tonga soa Bartel Madagasikara, dia manakaraka azy Zarahely Benjamin, raha tsy diso Zarahely Benjamin ohatrany eto France le niteneniny tamin'ireo mandeha tsy diso raha tsy diso ny fitadidiako, tonga soa Zarahely Benjamin, izy koa nanakaraka azy Marina Tiana Canada, Tozo Jesosy mandrakizay Allemagne, Lovitina France, Itody Raonso France, Angelina Diamant efa teneniko teo, dia tonga soa ihany koa Mami Koweïty, dia tonga soa ihany koa ary tsy miakatra tsony Lampinerina Liban, Tina Rakoto Arzaka France, Rosemine efa teneniko teo, izy koa efa nareto sisa no miverina eo ngamba, Lampinerina Liban, Jessica Patici France, tahiny tompo daholo tsika menakavy dia maharetatra amin'ny farany. Androantsika iaraka amin'ny ranabavitsika, iny koa Soameva efa niditra, tahiny tompo Soameva. Androantsika iaraka amin'ny ranabavitsika, vita sinoa ny vavakitsika androany, vavaka fanomboana vita sinoa, zareo any Chine any no hivavaka fanomboana androany ranabavitsika Angelina Diamant, tonga soa ianao dia menanao avy hatrany ny fitenenana vavaka fanomboana. Tahiny tompo ranabavy Angela anao ny fitenenana. Ho antsika rehetra, tahiny tompo Pasteur Mianakavy, tahiny tompo koa tsika izay mpanaraka ny vavaka fiambina. Dia raha ivavakantsika anomboana izao fotoana tsika izao. Ry Jehovah Ray Malalanay io, mankasitraka anao hatrany izahay, misaotra ny amin'ny fitiavanao anay, nalaminao indray ny programanay tsirairay avy amin'ity anio ity. Misaotra Tompo Ray Malalo satria mbola tafaforeto izay tsirairay avy indray iaino ny teninao hidera sy hankalaza ny anaranao. Mankasitraka ny amin'ny fitiavanao anay satria nahafahanao tokoa izahay Jesosy, nahafahanao izahay ka tafavoreto izay tsirairay avy reto. Ta io ny connexion izay ampiasainay, ireo zavatra rehetra izay nomaninay, ny teny izay orenesinay anio, ianao Tompo ny asa mahery amin'ny mpanomponao, ianao ny asa mahery amin'ny pasteuranay, hitahy anay manokana ianao ary ampilamina sy hatanteraka izany fitombavaka irina izany. Tompo tianay raha misy zavatra nataonay vitanay tamin'ity anio ity ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, dia angatahanay fifona eo anatrehanao izany. Tompo tianay ianao no Andriamanitra rainay ka matoky sy mihinanao ao hatrany izahay, ninona zavatra ataonay Tompo dia amin'ny alalan'ny finoanay izany no entinay hanomponanao. Tompo Ray Malalo, mankasitraka anao hatrany izahay, ninona zavatra ataonay Jesosy dia matoky ny fitantananao anay tsirairay avy. Eno ny vavakay Tompo tianay asandratray feno eo anatrehanao. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andronabavy Angela tsika tanatin'izay vavaka mamy izay netiny izay. Angèle Pagès France, tahiny Jesosy, asan'ny apôstôly Alain Madagasikara, tonga soa, Razanazo Sylvie Koweïty na Arabie Saoudite, tonga soa ihany koa. Mira Randriamalala Madagasikara, tahiny Jesosy, Jesosy noheriko Iama ihany io, tonga soa Iama. Alleluia,
tahiny tompontsika menaka amin'izao tsika enohira anankiray tsika dia fehtsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra mety misy filazan-draharaha kely dia alleloia eny aloha zao ny tenenina ny filazan-draharaha ampatsivina antsika moa fa raha pisy moa tsika dia efa miditra amin'ny volana août sahady vetivety vetivety efa fahavalon'ny volana sahady ohatra ny tsy mampino hoe vao hainga antsika nanao ny fampiarahaba-tratry ny taona dia raha pisy efa premier août mba azonao raha-tsaina moa zany hoe premier août zany premier août vetivety kely dia tapitra satria andro vakansa zany vetivety vao miditra septembre hoe tsika manomboka manao akanjo mafana ny ary efa miditra volana septembre premier septembre dia amiko efa ambadika eo ny décembre tsy hita ito octobre sy novembre io dia tsy hita manomboka manao akanjo mafana hoe tsika dia efa aty andafy dia amiko iny efa manomboka miaina sady an'izany hoe hiaina an'izany volana décembre vetivety dia lasa ny fotoana tena vetivety kely ary amin'ny tsika moa amin'ity volana août ity taka nisa taona dia averikana ny filazana satria misy amintsika mety mbola tsy naharena mety mbola tsy mahalala so dia heverinareo rehefa tonga ny amin'ny manomboka amin'ny 14 latsinainy 14 zany hoe amin'ny tapabolana androany manomboka amin'ny tapabolana androany zany dia tsisy tsony aloha ny fandarantsika mandritra ny 15 andro alleloia mandritra ny 17 andro io zany satria dia tahaka ny mahazatra ohatranareo ihany mba mandeha miala sasatra kely koa izay mihinan-kavy kely dia tsisy ny fandarana manomboka amin'ny 14 ny sabata ny fotoam-bavaka sabata ny commencement amin'ny zoma dia misy foana iny tsy miovy iny fa ny fandarana kosa ny vavaka fiambenana ny takariva mahafinaritra dia tsy misy intsony aloha raha tsy amin'ny zoma 1er septembre indray antsika miona ny 2 septembre sy ny 3 septembre dia efa mimakomana ianareo fa hiditra satsika amin'ny fifadikanana tahaka ny fataontsika isa-taona ihany koa dia hoanareo izay zatra miaraka aminay vao tapitra io vao miditsika septembre dia efa mimakomana sady tsika amin'ny mba fankalazantsika kely alleloia fa 5 taona ny akiradio amin'io alleloia fa 5 taona ny akiradio io efa mangatsika anina zao ratsiratsy ny andro tamin'ity mampalahelo ny vakansa tamin'ity satria ohatrany tsy dia tena nisy hafanana be fa dia orana dia mangatsika dia zao tamin'ny herinandro iny za dia olona farak'izay sarotsika hafanana tsy dia mba tia manao akanjo mafana fa tamin'ny herinandro iny nanao akanjo lavatanana na dia niasa ny lakamisy sy ny lakamisy ny dikan'izany tena mahavariana fa tena tsy mafana mihitsiny fa dia io ny misy dia soratsika an'Andriamanitra rehefa miditra tsika amin'ny septembre vao miditra tsika takariva mahafinaritra sy misandrata azafady misandrata sy vavaka fiambenana 1er septembre ny ampisony tsika fady hanina tahaka ny mahazatra ny 2 sy ny 3 amin'ity tsika ny fahadimy taona any amin'ny rilovili no mahafanana dia mba ho any amin'ny rilovili zany anao vakansa raha izany fa zao ny amin'ity tsika dia ezaka tsika mba angataka amin'Andriamanitra mba hisy fotoana mba hisy zavatra namariantsika kely ny fahadimy taona mety ho seminaire kely io mety etsika tsy fantatra fa apetrakintsika amin'Andriamanitra surprise ihany koa atsika rehetrarehetra mba hankalazantsika nyzany fahadimy taona ny akiradio antsika moa dia hanao inona be fa dia mba hatsiaro an'izany fotsika hoe 5 taona io mba atsika dia io mba hisaorantsika an'Andriamanitra tsy hoe hankalazana iny am'izany fa itsika isaoran'Andriamanitra hoe ndry 5 taona ilay akiradio kely tsika ihany no mba piano azy hisaorantsika an'Andriamanitra misaotranareo izy nefa teto izy nanomboka tamin'ny sokafany akiradio 1er octobre 2018 nefa niaraka taminay teto hatramin'izao mba izy mba mandata ianarana hoe nahita mihitsy hoe niaraka teto tsika dia ny annonsena hoe isy isokatra ny akiradio amin'ny 1er octobre izy nefa teto tamin'izany dia mbola eto izy amin'izao tamin'ny 1er octobre 2018 izy zany nefa teto dia mbola eto izy androany miaraka amintsika tanatin'izao vavaka fiambenana izao 1er octobre 2018 niara-mifaly teto tsika tamin'izany hoe zay fa mahevo ianareo za fa mandeha dia izy mbola eto mba manao hoe mba présence kely raha misy alleloia Angelina efa teto tahiny tompo Angelina
raisiko noty mihitsy nyreny zay manoatra dia raisiko noty zokitody ay mampionaka matadity efa nireo zay ampio angela io soratra io ampina angela le soratra mampionina io Zamina zokitody Jonatana Zamina Angela reo zany efa teto halleluia halleluia ay mbola sanavaika aingonela Rodriguez Marijo efa ao nareo itody Raoul Soko tonga soa daholo Sandola izay mbola tsy voarabako teo halleluia tojo mbola tsy tao tamin'izany fa mbola tany anatin'ny akiditra tahiny topare Jonatana reo taditsika zany fa reo zany ny ina moa zany azo latsatsika mihitsy hoe tena mba mahatoky teto halleluia hoe tamin'izany teto dia andrano mbola eto mahafinaritra zany tahiny toparitsika rehetra zavana cadeau zay efa teto loatsika emira dia misaotra anareo zokitody Jonatana Zamina Angela misaotra anareo mbola miaraka aminay eto fa alipesay mahino an'izany sy mahita an'izany dia Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny anolotra anareo mihoatra lavitra noho izay neritreretinareo tahiny tompo Soameva Zamina kamaradin'i Jesosy Andinelina Suzelle dia tahiny tompo ihany koa aingonirina Andrena Solo halleluia tahiny tompo Berthe Sava ihany koa efa io tahiny Jesosy halleluia loatsika no hira anankiray dia hitsambo tenin'Andriamanitra tsika androany dia tandranam-bavitsika Andoandry mahafinaritra amina dia efa lasa anaty vakansa efa any amin'ny vakansa izy amin'izao fotoana izao ny asan'Andriamanitra tsy adininy mahafinaritra zany dia mpano vakansa ianao any amin'ny toerana misy anao any tahiny tompo ranam-bavolina efa narabaiko toeka teo ao ary eniritsika dia avetsika meno toriteny avy hatrany mahireza daholo tena mandony any anaty rekokokoao mahafinaritra mampisiatsaina ny tompony atao dia ninanlora ny tompony fiainano anao hoatoloro ny tompo afokony aminao rehetre tato ninanlora ny asa ho famonjena tsike izany nofilamatrako atanterao dia ahazo ilay fiainana mandraka izay anao hanarakanao tsy asiko fepetra tafoto daolo zao rehetra izao refotoana ny vola soiare eny atraminakona ny tatoly aminao dia afoto zao rehetra izao hanarakanao tsy asiko fepetra tafoto daolo zao rehetra izao hoe tsy maintsy miaritra sy mahafony zava-drehetre fa andraiza toena amin'izao ireo te hitsiny izao tsy asiny fepetra afoto daolo zao rehetra izao refotoana ny vola soiare eny atraminy akona ny tatoly aminao dia afoto zao rehetra izao
Halleloia, mahafinaritra be zany izy zany hoe noho ny aminao, halleloia, dia afoky izao rehetra izao. Ny tena marina, tena tokony hoe noho ny amin'i Jesosy tena afontsika daholo ny zavatra rehetrarehetra. Mbola misy ny tsy foy, ary teny aminao anefa hoe andao ararotina ny fotoana. Momba n'izany mihitsy ny toro-teny izay resahantsika eto androany. Fotoana izao efa tena tokony hanaritsika izao rehetrarehetra izao izay tian'Andriamanitra. Tompo Salindra Rahaingo ao avy ao Madagasikara, Vadin-dalàna Niasina, Mambenira ozy mampionina, sotra mampiomehy anay ilay tenin'ny soameva teo, mbola soa mavo izy tamin'izay. Marina raha mihitsy izany. Iny tompontsika rehetrarehetra, mba ho are. Tonga dia bandrotsika raha nabavintsika andro andry, izy nitondra antsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany. Da hoenina ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny dia miverina ny tenako mitondra famelabelarana. Halleloia. Topary raha nabavy andro andry moa dia avao aty France izy ao Montpellier ao izy. Da iny Jesosy iaina koa ambadika ao miaraka amintsika eto France. Da iny Jesosy. Menanao ary zay raha nabavy andro andry, menanao ny fitenenana. Andrikentsika azafady tokoa. Jesosy pastora, tahiny Jesosy tsika menakavy. Ny tenin'Andriamanitra izay fampaherezantsika anio ry havana dia hitantsika ao amin'ny Isaia 35:5 izay mivaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: mitadiavan'i Jehovah dia ny mbola hita izy, ry havako malala. Efa vanin'andro farany izao, sarotra sy miaratsy izao rehetra izao. Aoka ry havana tena hoe anararoatra ny fandalovan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika tsika. Satria reny tenin'Andriamanitra mandalo amintsika reny fandaharana toro-teny reny ry havana. Dia Jesosy reny. Ka aza vela andalo fotsiny ry havana, ndao raisitsika ary atao avokoa izay rehetra azo atao hitadiavana an' Jesosy. Tantaraiko fofo kely amintsika eto ny tantara ao amin'ny Luka 7:9-13, tantaran'i Jesosy ny vahiny tao amina fariseo iray. Ka nisy vehivavy janga iray niazakazaka, niankohaka sy nitomany teo an-tongotry Jesosy. Ka ny ranomasiny no nanasany tongony, ary ny volondohany no namoahany ny tongony. Norohany ry havana ny tongotry Jesosy ary nanositra menaka manitra izy. Ka hoy Jesosy taminy hoe voavela ny elony be. Nefa io fariseo io ry havana izay tena nivanianan'i Jesosy, tsy mba nanome rano anazy akory, nanasany tongony, fa dia variana nijery fotsiny izy an Jesosy sy ilay vehivavy. Aokantsika ry havana mba tena ho toy io vehivavy io, ka tena hoe anararoatra ny fandalovan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika, ka handray azy tokoa, hanompo azy amin'ny fo amin'ny fitiavana ry havana, fa tsy ho variana fotsiny toy ity fariseo iray ity. Izao ry havana ny fotoana
Zao no mety ka andao anararoatra ny tena hoe fandalovan'i Jesosy tsika, ka tena hoe tsy ho variana amin'izao fiainana mandalo izao. Dia ahitan'i Jesosy marina ve ianao? Mila madio apotsika ry havana. Mila tena hoe mamela heloka amin'ny fo tokoa avy ao anaty fa tsy amin'ny vava fotsiny ry havana. Miharihary amin'Andriamanitra ny ao am-potsika, tsy azo amboamboarina, tsy azo afempenina. Jesosy mahita ny ao am-potsika ao. Andehtsika tsy hanao kitotono famelan-keloka satria izay madio am-po no ahitan'Andriamanitra. Mila miala amin'ny ratsy fataotsika ry havana. Mila mibebaka tsika eo anatrehan'Andriamanitra ka tsy miverina amin'izany intsony. Fa tena hoe hamovoa ny fibebahana tokoa tsika ry havana. Fa tsy hoe mandray fotsiny any Jesosy, fa ny atao ihany ny atao. Ndao ary havana hanararoatra tokoa izao mbola fandalovan'i Jesosy amin'ny fiainantsika izao. Mbola afaka miaino ny tenin'Andriamanitra isika, mbola afaka manaraka fandaharantsika, mbola afaka tsika mifampitory sy mifampahery ry havana. Dia ndao hanararoatra izany fa any aoriana any ry havana. Mety tsy handre intsony tsika, ary mety tena hoe tsy hisy ifandraisana intsony. Fa aza variana ry havana, fa andao hitady an'i Jesosy marina tokoa. Dia mbola hita izy. Efa akaiky Jesosy ry havana, miambena. Aleluia, amen. Aleluia. Mahakasitraka Ranabavy Andoandry. Aleluia. Foy. Fa tena tonga dia mitsatoka mihitsy, mitsatoka any am-po mihitsy izany teny farany izany hoe efa ho avy Jesosy. Aleluia. Mahakasitraka anao indrindra dia Andriamanitra manankiray-pahasaby namaly fitianao Ranabavy Andoandry. Vava amin'ny ambony indrindra mitombozy mitombo fahasoavana dia izy Andriamanitra hamaly fitianao. Aleluia. Misaotra indrindra ny amin'ny teny fohy fa mafonja izay nentinao teto androany. Tsy azontsika lavina tokoa izany teny izany hoe efa ho avy Jesosy, efa akaiky Jesosy. Ary izany teny izany nge ravina miteny amintsika manao hoe evatitsikely izy teo Isaia 5:5 Aleluia. Isaia 5:5 vaky zao minarana Jesosy. Mitadiavana Jehovah dia mbola hita izy, miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Ao anatin'izany zavatra any dia misy zavatra vonjivonjeny toy ny tenin'Andriamanitra. Aoka ny ratsy fanahy fony lalany ary ny tsy marina fony hevitry. Aoka hiverina ho amin'ny Jehovah ireny fa hamindra fo aminy izy, eny ao amin'Andriamanitra ka hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Eto izany tena misy zavatra tena tian'Andriamanitra ho vonjivonjentsika. Manahoana moa tsika rehefa mamonjy fivarotana izay? Vao maro mihitsy any namonjy fivarotana rehefa amin'ny 12 sasany midy ny supermarché aty amin'izay dia misy zavatra mbola tokony vidiana, maly. Dia mihazakazaka. Dia izaho tafiditra dia mividy ny aingana ny zavatra tokony ho vidiko, dia avy eo ny voaka. Dia efa eo ilay sécurité miandry ny varavarana, ny mivoaka sisa. No avela mivoaka fa nimiditra dia tsy mahazo miditra. Dia iny za efa andeha iny isy tôbila nandeha mafy be mihitsy. Fianakaviana kely nandeha mafy be mihitsy, to dia naka-parking. Dia nihazakazaka. Dia efa hoy zaho hoe ndry velomy velomy. Za mampiditra ny korsako anaty tôbila rehetra reo verina avy any. Izy ny tapavoaka talohako teo amin'ny parking indray. Satria nahoana? Tsy tafiditra intsony. Za zany ilay namonjy vonjy io mbola mba nahatratra 10 minitra melohany tonga. Vonjy vao miditra ao dia efa farana koa efa hidy. Tsy misy fotoana intsony hoe jerijerena zavatra tsy ilainao ary fa izay ilainao aiza ilay inona aby ilaina. Tia dia resta dia lasa. Endrika, izany ny endrika ity teny ity. Mitadiavana Jehovah, dieny mbola hita izy, mbola io izy aloha. Dia mitadiava azy.
mihetsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Satria raha hitady azy ianao ka tsy otsony izy dia hitady any ianao fa tsy ahita. Mihetsoa azy dia mbola akaiky, fa raha lavitra izy dia miantso ianao fa tsisy aheno. Matio 7. Angefa antsika Matio 7. Matio 7 andiny 7. Hoy ten'Andriamanitra. Mangatà dia homena ianareo, mitediava dia ahita ianareo, dondono dia ho voaina ianareo. Fa zay rehetra mangataka no mahazo, ary zay rehetra mitady no mahita, ary zay rehetra mandondona no voaina. Hoy ny ten'Andriamanitra toy ny ary izy aminareo no angatahany zanany mofo ka hanome azy vato, ary angatahany azy andrano ka hanome azy mena rano. Koraha ianareo na dia ratsy azy, manala manome zava-tsoa ho any zanak'ireo, ko maika va indrainareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy. Io zany io teny anankiray io mbola anatin'ilay milamina be mihitsy io. Mbola tsisy mahamaika. Men'Andriamanitra fotoana milalaka mihitsy hoe mangatà dia homena ianao, mitediava dia ahita ianao, dondomy tsy maninona dia ho voana ianao. Zany ny Andriamanitra rehefa mbola eo akaiky. Ary izy mihitsy miteny, zavatra izy dia hanome zavatra ratsy ianareo. Dondomy dia mbola hita fa omeko izay ilainareo. Mofo ny ilainareo dia mofo no omeko. Ary mofo ilay tsara indrindra, mofo ilay angatanareo gâteau no omeko. Azandrano dia davindao tena le amin'ilay tena sardinina tsisy taolany ireny no omeko anareo. Mbola eo izy amin'io. Ka rehefa mbola eo zany izy, zay mangataka dia homena. Izy mbola eo, zay mitady dia ahita, zay mandondona dia ho voany. Tsy misy miala maina, satria manino mbola eo izy. Fa mampatahotra ilay tenin'Andriamanitra ry amin'ny Isaia hoe mitediava ny Jehovah dieny mbola hita, zany hoe dieny mbola ho hita zany tsy ho hita intsony izy. Dieny mbola akaiky efa hanomboka nalavitra izy. Aoka amin'izay ary ny ratsy fanahy fony lalany. Satria raha tsy mahafoy ny lalana ny ratsy fanahy, nefa lavitra Andriamanitra avy eo, dia tsisy famindraam-potsony. Raha ny tsy marina tsy hafoy ny heviny, nefa Andriamanitra efa lavitra, dia tsisy famelan-keloka intsony. Halleluia. Hoy tena Andriamanitra hoe fa hamindra fo amin'izy, eny hamindra fo amin'Andriamanitra. Dia tena aminao ary androany. Misy zavatra mila vonjevonjeny eto ry havana amin'izao fotoana izao. Misy zavatra tena azo lazaina hoe tena misy course à la montre mihitsy eto. Tena mihazakazaka ny fotoana. Mbola tsy nitady an'i Jehovah ve ianao? Mbola tsy nitady an'i Jehovah ve tsika? Mbola tsy niantso azy ve tsika? Roviana ary tsika vao hiantso. Roviana. Zao izy loha eo. I Jesosy rehefa tonga tetỳ tany, rehefa nandalo tetỳ tany, dia betsaka ny olona nahita fahasoavana. Be dia be ny olona nahita fahasoavana. Zay niona tamin'i Jesosy dia nalay fahasoavana. Misy olona re tsy nanantena tsony fahasoavana inon'inony fa mifaliana taminy, fa mbola tonga ihany ny fahasoavana. Tsisy ny alamaina zay nifanena taminy fotsiny. Misy olona nangataka ny iona tamin'i Jesosy. Tompo Anitra Clarisy fambeazana fitahiana sy sarindra rahaingo felana rakoto mirary soan'ny felana rakoto tsika fa vita somatsara ny raha anjanany maty tamin'ny faran'ny herinandro iny. Dia miarahaba azy tsika na ray an'izany fahasoavana zany ny zanany. Fahasoavana zany. Halleluia. Niona tamin'i Jesosy zany nahazo fahasoavana. Taony nangataka ny kikika ray, Jesosy zanaky Davida mamindra-fo amiko. Dia nahazo. Jesosy mety, raha mety ianao, dia mahay manadio Jesosy mamindra-fo aminay. Dia nadio. Dia nahiratra. Zay rehetra ny ona taminy.
tsisy ny alamainy. Misy ary tao tsy nangataka akory. Misy vehivavy anankiray le maty zanaka atao amin'ny tanàna atao hoe Naina. Tsy Naina fa Naina. Maty ny zanaka io vehivavy io. Iny ny cortège-ny faty a, cortège andehandevina nivoaka amin'ny tanàna. Fa iny ny cortège niaraka tamin'i Jesosy hiditra ny tanàna. Dia nihaony ireo, raha mato tsy nangataka, tsy nisy nino anaty ela intsony, maty ny zanany. Efa ny anaty trano vorona. Na tsy nangataka azy izy, ny olona no teny, Jesosy tsy manana afa-tsonga izy, io ny lahatokany. Dia Jesosy izany, dre draso aloha azy. Janona aloha, janona mpilanja ny vatapaty. Io ny anampy ndesantsika ny tenin'ny tojo izay matetika hoe zazalahy mitsanganako do. To dia mitsangana ilay zazalahy. Alleloia. Na tsy nangataka azy. Rehefa mihaona aminy, rehefa mbola eo izy, fantany ny atao. Misy olona nanao angatahany azy tsy fantany intsony. Era zavy mihaona amin'ny Jesosy, iny ary mba angatahany efa mafy loatra. Izy ilay olona resaka nampaherezako androany hoe tena reraky ny ady aho izy. Tsy hitako intsony izy izay atao fa tena reraky ny ady. Na ery vavahana tsisy tsony, na mivavaka ho angatahana tsy fantatra intsony noho n'inona no le ady. Be dia be ny ady, mafesatra ny ady. Izany teny tamin'izay olona izay, mbola eo Jesosy. Mbola eo Jesosy. Raisinareo hoe tsy akaiko intsony Jesosy. Lavitra. Dia izany zavatra iainana izany olona izany zany zao raha izay olona izay fotsiny teneniko. Dia iainany foana amin'izay izany. Na mbola tena izay olona izay androany nampahery azy. Mbola afaka miverina ianao. Mbola misy vahaolana izany. Inona ozy ny tokony ataoko? Zao any tokony ataonao. Zao. Alleluia. Afa ho ataoko izay ozy izy. Taovy dia hitanao e. Satria mbola eo Jesosy. Fa amin'ny fotoana tsisy Andriamanitra intsony eo tsisy Andriamanitra intsony eo, dia izay zavatra iainana izay olona izay zany zao, iainany foana tsisy vahaolana intsony. Misy olona be dia be tsika ny narary. Be dia be tsika ny narary. Manino tsika ny sitrana? Mbola teo Andriamanitra, mbola teo Jesosy. Fa raha izy izany hoe tsisy an'izany eo, dia ho aretinao io miaraka aminao. Io nitondranao any am-pasana. Ataoko sanatria izany fa tsy tanteraka aminao any izany. Betsaka ny olona nampime iny tantara iny, nampime iny ilay midona tamin'ny vatapaty. Nampatsinaitsika tamin'iny. Mitadiavana Jehovah dia mbola hita izy mitsoa azy dia mbola akaiky izy. Betsaka ny olona tamin'ny baiboly tao izay nihaona tamin'i Jesosy araka ny teko taminareo. Ary misy olona teny efa mba vahoana ny nahafatesan'i Jesosy ny tafahoana. Ary reny olona reny dia azo lazaina olona niavaka sy nahita tombo. Efa saika tsy nahita. Ohatr'izany zao ilay ranabavy nitenen'ny ranabavy Andro Andry teo. Ao matitoko fa 9. Nange jerintsika. Jerinareo ivehivavy io io vehivavy io ny olon-tsotra ankoatra ny mpianatra tafahoana farany tamin'i Jesosy. Anisany izy. Matitoko fa 9 nge andiny fa 9 inahasolandra vehivavy nitoby Jesosy tao an-tranon'ny Simona Boka. Amin'arany Jesosy ary tonga tao Betania Jesosy tao an-tranon'ny Simona Boka. Dia nanantona azy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara fe menaka manitra sarobidy loatra. Ka dia nahitany tamin'ny lohany izany ary nipetraka niany izy. Ary nohita izany mpianatra nitezaka ny hoe ino natao izao fandaniam-pony izao fa azo namidy lafo be iny ka omena amin'ny malahelo. Ary fantatry Jesosy nataondreo ka dia hoy izy taminy, nahoana ianareo mampalahelo azy vehivavy? Fa asa sonina nataony tamiko.
fa ny malahelo dia tonga eto aminareo mandrakarivo fa za tsy mba eto aminareo mandrakarivo. Hitanareo efa andeha izy manao an'io. Malahelo izy hitanareo zahako tsy ho hitanareo mandrakarivo efa andeha izy manao an'io dia ny mbola akaiky izy. Izy nampina zany menaka manatra tamin'ny tenako dia namboatra alevina no nanaovana izany. Alazako aminareo manana koa naiza amin'izao tontolo izao mitorina ty firazantsara ty dia ho lazaina koa izay nataona vehivavy mba hatsiarovana azy. I menaka nosoran'io vehivavy io dia efa niraisin'i Jesosy sahady. Io izany ny menaka io sorany mampapatesany. Aleluia. Ry havako. Dia teny aminao androany. Ny hetsika nataony vehivavy io dia anisan'ny hetsika farany. Ary io vehivavy io rehefa nitan'i Jesosy teo dia tsy nisalasala izy. Fantany. Fa io vehivavy tsy nafantatra hoe Jesosy tsy ho etsony. Tsy fantatra io vehivavy io ny programan'i Jesosy. Hoe aibe ty Jesosy ty miala eo dia andeha hiaraka amin'ny mpianatra amin'izay izy ilana Pasika izy dia andeha hakatra ny tendrombohitra oliva izy dia nakao Getsemane dia nisamborona dia nandrean'i Pilato izay karazany. Tsy fantatra io vehivavy io zany. Fa io vehivavy io dia izao ny azy ny tao an-tsainy. Izao aloha Jesosy ny hitako. Halleluia. Jesosy! Ohatra tsy teo izy nody naka an'ilay menaka manitra. Hoy ny tena Andriamanitra hoe tavoahangy mitondra tavoahangy alabastara feno menaka manitra sarobidy loatra. Fa io vehivavy io dia namaky ny Isaia 5:5 na dia janga azy 5:4 manao hoe dia avy Jehovah dia mbola hita izy, mety ho azy dia mbola akaiky izy. Io vehivavy tsy nafantatra hoe hoaizy Jesosy, tsy fantany. Fa ny zavatra fantany io fa mandalo. Be dia be ny olona hoe fa maviteny mamanay izay hoe manjeny andro lava. Hoe mbola ao an-trano Simona Boka mbola ao hoe tsy mbola herinandro ao. Na amin'ny io makao isan-kerinandro fa anao rehefa nerinandro tsy maintsy makao ihany ahy. Tsy izany ny eritreritry ity vehivavy ity. Fa izy hoe zao izy ny eo. Zao izy ny hitako. Zao anohany. Zao ny fotoana tsara indrindra hozy izy. Amakiko an'ity tavoahangy sarobidy ity misy menaka sarobidy loatra. Aleluia. Tsy andro rapitso somba tsotsony. Zao izy ny akaiky. Zao ny afaka manantona azy. Taonina teo efa miaramila manodidina an' Jesosy. Tsy afaka nantona intsony io vehivavy io. Andeha hanositra ny tombo Jesosy any amin'ny tranon'i Pilato ve? Tsy possible zany. Io ny fotoana tsara indrindra. Hoy ilay vehivavy tsy nantany izy ahoana programanao Jesosy mba meo planinina kely aho. Tsy nantany izany. Zao aloha no hitako. Halleluia. Zao aloha ianao ny hoe Jesosy dia alohanao izay ataoko izay azo atao. Halleluia. Anaparako ny tokony ataoko. Halleluia. Fa zao ianao ny hitako eto. Amen. Ry havako. Tato amin'ity mitantara hafa ao ity vehivavy ity ny fariseo lany andro nanao zavatra. Ny olona variana tamin'ny sakafo, variana tamin'ny zavatra. Ity vehivavy ity nanararoatra. Nanararoatra izy nateo an' Jesosy. Zao ny fotoana ozy izy. So dia tsy hitako intsony ozy izy fa aloha araroatiko androany. Firy ny olona mahay manararoatra izany hoe araka ny teny ranabavintsika andro andrito ao. Ianao ve tena afaka miteny hoe mahay manararoatra ianao ny fandalovan'ny toriteny eo anoloanao. Zao ngery afaka. Mbola misy toriteny azo elona maimai-poana aloha zao. Na mahantra na manan-karena raha eto amin'ity fandarantsika ity dia mbola afaka mihaino aloha. Tsy fantatra hatramin'ny roviana
za kory tsy miteny hoe Jesosy ny eto hoe zay Jesosy fa Jesosy ny toriany eto fa nasitranana ny raisiny eto fiainana misokatra ny raisiny eto Alleluia. Mbola eto alohantsika izao. Mbola eto alohantsika izao. Rehefa tsy eto intsony tsika, mety mbola misy toloteny hafa ihany afaka hiaino. Fa telazana fotsiny aho hoe efa maromaro izao ny alovola. Maromaro izao ny alovola. Maro izy ny hitanay ao. Maromaro izy taparesaka taminay taty zay hoe entina mbavaka fa tonga ny fahamaliana, tonga ny valiny avy any amin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe mamafaza aloha taka an'le vehivavy manano tena nasiana namelona ny Eli. Dia mikely anananao aloha le koba eran'ny tanany iny meo aloha. Maro zay efa hiainanay zay. Riavana. Zao aloha mbola misy. Raha eto aminay, zao aloha mbola misy. Mbola misy ny azo zaraina. Ity vehivavy ity, nanararoatra ny nahitany an'i Jesosy teo. Nanararoatra izy. Ary avy eo amin'izay tao aorian'io vehivavy io, tena olona efa mitahian'Andriamanitra be daholo sisa no tafahoana sy ny eo tamin'i Jesosy zany. Misy lehilahy anankiray zao rehefa tany Getsemane Jesosy. Ndao itsika maky any amin'ny bokin'ny Jaona. Jaona 4:20. Jaona 4:20 ao amin'ny 9:10. Azo misy 9:10 azafady. Jaona 18:10. Alléluia. Ary Simona Petera nanana sabatra ka nanatsoaka azy, dia nikapa amin'ny mpanompo ny mpisorona be ary nafaka ny sofiny ankavanana ary maliko ny anaran'ilay mpanompo. Dia hoy Jesosy taminy, hoy Jesosy tamin'ny Petera, ampidiro amin'ny tranony ny zavatra ao, ny kapoakany meniny ray koa tsy hosotroko fa. Io lehilahy io tapaka ny sofiny havanana. Raha mijery ny film La Passion de Christ intsika dia nahita tsara fa mbola nahita fahakakana. Laisin'i Jesosy le sofiny teo amin'ny tany napetrany. Fahakakana farany. Anisan'ny olona nahazo fahakakana farany dia ny mbola akaiky azy Jesosy maliko. Saika nandeha tsisy sofiny mandrakizay. Mety maty mihitsy ara. Ny hémorragie tamin'izany zavatra nga moramora zany mivoaka raha zany. Misy lehilahy anankiray tena nitahian'Andriamanitra tato. Matetiky 7:20 ngetsika, 9:20. Ity lehilahy ity tsy nananeritreritra eo tamin'i Jesosy. Fa lasa teo akaikiny. Ary tsy nitady fa tena tonga tena hita. Matetiky 7:20. Ny gouverneur malaka na taminy hoe izy amin'izy roa lany tianareo alefako anareo, dia hoy izy Barabasy. Hoy Pilato taminy, ahoana koa zany ny ataoko amin'i Jesosy izay atao hoe Kristy? Dia hoy izy rehetra, aoka homboana amin'ny hazo fijaliana izy. Fa hoy ny gouverneur, inona ary ny ratsy nataony? Vomaika ny androantso rekanay hoe aoka homboana amin'ny hazo fijaliana izy. Ary nahitan'ny Pilato fa tsy nahaleo ditra azy izy dia vomaika nandrosa ihany ka nandrosa azy andavatava. Dia nakarano izy ka nalasa tanina teo anatrehany vahoaka ka hoe afaka miran'ity lehilahy marina ity fa asa anareo. Ary io rerezana marina hoe aoka ny rano aminay mba amin'ny zanakay. Ary dia nandefa ny Barabasy ho an'ny olona izy fa Jesosy nasiany kapohana
dia natory mba homboana tamin'ny hazo fijaliana. Teo akaikiny zay mifanena aminazo ny tena marina ity Barabasy iny tokony homboana amin'ny hazo fijaliana. Tamin'ny fotoana farany tsy nila nanao propaganda izy, tsy nila nanao inona izy naprisika ny olona, fa ny olona no ny antsoantso azy, no ninona no ny hery ny famindram-po no ny fitiavana tao amin'i Jesosy. Niona tamin'ny ora farany. Azoko antoka fa tao anatin'ireo olona voalaza tao amin'ny Isaia, aoka ny ratsy fa aingakaingana be ny zavatra mivonjena tamin'izany. Ndamba ny Jehovah dia mbola hita izy, mety ho azy dia mbola akaiky, aoka ny ratsy fanahy fony lalana, ary ny tsy marina fony hevitra. Aoka hiverina amin'ny Jehovah ireny. Zany avana tena resy lahatra, tsy fantatro izay nefa ran'ity Barabasy ty. Fa za mino, fa tsy nandeha nanendaka intsony io niala teo. Tena mino aho. Mino fa tsy maintsy nanaikitra tao anatin'ny sainy tao na dia maditra sy jolà taky ny ahoana hoe, way, afaka hony aho. Tsy mampino. Tsy nomboana ary zalahy. Azany no teo amin'ny toerana tena tonga dia io zay zahay vavaka. Vavaka amin'Andriamanitra. Fa tokony tamin'ny ora farany ho ny tenin'Andriamanitra hoe mety ho azy. Lava ny Jehovah dia mbola akaiky izy, mety ho azy. Lava ny Jehovah dia mbola hita izy, mety ho azy dia mbola akaiky izy. Hoy Jesosy hoe tsy alefaka eny ambony hazo fijaliana ianao, ary izaho mbola manana rendez-vous. Alléluia. Mbola manana rendez-vous amin'ny ora farany Jesosy. Alika toko 7:20. Tsy nalefa teny ambony hazo fijaliana i Barabasy. Fa satria izao mbola misy rendez-vous. Alléluia. Mbola misy rendez-vous tiany Jesosy ho atrehany. Misy fotoana mbola tiany Jesosy aleha. Luka 7:20 andininy fa 7:30. Ary ny anankiray tamin'ny roanjato nahantona teo, hoe izay niteny ratsy azy ka hoe tsy hanaovana Kristy, ndray ny tenanao sy zahay. Araka amin'ny teny ratsy zany teny ratsy tsy nisoratana. Andeha efako fa namaly kosa ny anankiray tsy avy nananatra ny namany na hoe moa ianao koa va tsy matahotra an'Andriamanitra? Dia Jesosy mivoeloko izao aza. Ary marina ny namelohany antsika satria mandray ny valiny nataontsika. Fa ity lehilahy ity kosa dia tsy mbola nanao zavatra tsy nety na dia kely akory azy. Ary izy Jesosy tsarovy araka any amin'ny fanjakanao ianao. Dia Jesosy taminy lazaiko marina aminao tokoa, anio ananao amiko any am-paradisa. Alléluia. Io lehilahy io ny tena azo lazaina tena akaiky an' Jesosy tamin'ny ora farany, teo anilany tamin'ny ora farany. Dia dava ny Jehovah dia mbola hita izy, mety ho azy dia mbola akaiky izy. Tsy nila ny antsoantso fa teo Jesosy. Mba tsarovy an' Jesosy. Alléluia. Ny olona teny ambany tsisy nalala an'izay teny resahany teo kotra. Ny olona teo miresaka ry zareo tsy fantany kory izay resaka. Fa tena alléluia. Mbola anaty YouTube any mamino ny toro-teny Barabasy iny. Toro-tenitsika tamin'ny Pasika tamin'ny 2018 iny, na Pasika 2017. Mety tamin'ny Pasika 2017 ngambany le toro-teny Barabasy iny. Anaty YouTube sisa nahitana an'iny fa efa maty tamin'ny miaraka amin'ny compte taloha iny raha anaty Facebook. Tena tsy azonao eritreretina mihitsy hoe mbola ary teo no fotoana namaritra ny mandrakizay an'ireo lehilahy anankiroa ireo. Indray tonga dia very mandrakizay nanomboka teo. Teo no nanomboka ny fahaverezana. Fa nen'ilay iray teo no nanomboka ny fiainana. Anio ihany miandry anao maty fotsiny izany, tonga dia efa velona. Zany ny atao eo akaikin'i Jesosy. Tamin'ny ora farany mbola afaka ny antso, mbola afaka ny tady. Alléluia.
Petera izy tenaandriamanitra sy amitsika ohatra misy mankitity ny tarehako ohatra ny kitihako foana. Petera ao Marka isany mba mampalelo anaty tenin'ny Petera ity ao Marka 4:10. Marka 4:10 andininy fa 7:20. Hoy Petera taminy amin'ny fotoana farany zany nresahan'i Petera tamin'i Jesosy. Satria taorina hoe dia efa tsy navita mivavaka dia aveo fa tsy mifankita tamin'i Jesosy intsony fa nanakaraka teny alavitra teny sisa. Mbola navita nanorona voady Petera. Haleloia, anisan'ny mahafinaritra. Marka 4:20 fa 7:20. Fa hoy Petera taminy, na dia ho tafotoana avokoa aza ny olona rehetra, za tsy mba ho tafotoana. Teny mbola teo akaiky ny Jesosy. Inona ny zavatra nanarotany Petera? Mbola nanararoatra nanorona voady Petera. Tsika tsy miditsy androany hoe tanteraka ve ny voadiny sa tsy tanteraka. Fantatsika fa mbola olombelona Petera. Fa ny zavatra voraikitra tao amin'i Jesosy mbola navita nanao voady izy. Petera reriny tamin'ny mpianatra mbola navita nanorona voady tamin'i Jesosy. Hatramin'ny ora farany dia mbola akaiky izy. Dia mbola hita izy. Pilato sy ny vadiny tamin'ny ora farany mbola akaiky sy hitan'i Jesosy. Mbola nanana okazion anankiray ngeza be afaka nanekena fa Jesosy mpanjakan'ny mpanjaka sady tompon'ny tompo. Nosoratan'i Petera tamin'ny Pilato tamin'ny fiteny pirenena vitsivitsy mihitsy. Tsika jerena amin'ny Jaona 5:20. Jaona 5:20. Andiny 7:20 sy 20. Ary Pilato nanoratra narina ka napetany teo amin'ny hazo fijaliana. Ary zao ny voasoratra amin'ny teny Hebreo, Romanina sy Grika. Ary zao ny voasoratra: Jesosy avy any Nazareta, mpanjakan'ny Jiosy. Any amin'ny teny hafa any dia hoe mpanjakan'ny mpanjaka, tompon'ny tompo. Ary zanarana dia novakiny ny Jiosy maro fa akaikin'ny tany izay nanombohana an' Jesosy ny hazo fijaliana. Ary voasoratra tamin'ny teny Hebreo sy Romanina ary Grika zany. Ary noho izany ny loha misorona tamin'ny Jiosy dia anao tamin'ny Pilato hoe azo soratana hoe mpanjakan'ny Jiosy fa izao izy nilaza hoe mpanjakan'ny Jiosy aho. Fa Pilato namaly hoe zay voasoratro dia voasoratro. Zay minoko dia zay soratako. Dia mbola akaiky zany Jesosy. Dia mbola hita ny Pilato. Dia mbola afaka nanaiky sy nampanaiky tamin'ny fahefana tao aminy. Io mpanjakan'ny Jiosy. Io ilay mpanjakan'ny mpanjaka, io ilay tompon'ny tompo. Alleluia. Za mino fa voarain'i Jesosy zany. Ary ianao. Tadidi foana ilay boky nijaraina tamin'ny sekoly hoe ary ianao mba ahoana. Dia apetraka aminao ny fanontaniana androany. Ary ianao mba ahoana. Mbola akaiky antsika Jesosy soa. Mbola mihaino antsika izy raha mivavaka antsika. Dia davan'i Jehovah dia mbola hita izy ary miantso azy dia mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy foy ny lalany ary ny tsy marina foy ny heviny. Aoka hiverina amin'i Jehovah ireny fa hamindra fo amin'izy eny amin'ny Andriamanitsika fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Mbola tsy tara androany. Androany mbola tsy tara. Rapitso tsy fantatra. Androany Jesosy eto amin'ny tokantranon'ny Simona mpandoko hoditra ny mpanamana. Eto amin'ny tranon'ny Simona boka dia rato boka ny trosa. Rato boka. Mbola henonao eto androany zany. Mbola nisy connexion ianao androany. Fantatrao fa mbola eo Jesosy. Fantatrao fa mbola mena izy raha androany ianao ny antso, mbola eo izy.
Hoy salamy fafito amby roapolo. Hoy salamy fafito amby roapolo andiny fahavalika hatramin'ny folo manao hoe raha hoy ianao tadavinareo ny tavako dia hoy ny navaly foko eny ny tavanao tadaviko Jehovah. Azo manavina ny tavanao amiko aza mandroaka ny mpanomponao ankatezerana efa famonjena ianao aza manary namafoy ary Andriamanitry ny famonjena fa ny raiko aman-dreniko efa nafoy ahy fa Jehovah kosa ny mandray ahy. Zany koa ny teniteneniko anao androany. Tsy hanafina ny tavany aminao Andriamanitra raha mbola miantso, mbola eo izy zao. Niza mafoy anao neny Davida hatramin'ny ray aman-dreny nafoy azy fa Jehovah tsy nafoy azy hatramin'ny ora farany. Satria izy nitady an'i Jehovah. Satria mbola fotoana fitadiavana an'i Jehovah. Mbola eo Andriamanitra. Mbola mihaino antsika Andriamanitra. Fa manahoana ianao? Iandro roviny ianao. Amin'ny ora farany aloha zany teniko anao zany tandremitsika tratran'ilay toriteny tenenitsika amin'ny tonokiran'i Solomona efa nitoritsika teto izy andro sabata. Tonokiran'i Solomona toko 5:5 natory dia natory anatsaro any nefa natsaro any ny foko. Njany ny feo malalako izay mandondonina ka manao hoe voay ary avako ampakariko. Volo mialalako ilay ahy tsy misy kilemo. Fa votinando ny lohako, ny voloko milantonando dia kotsan'ny andron'ny alina. Fa hoy izaho efa niala akanjo ka ataoko ahoana indray ny fiakanjo, efa nioza tongotra ka ataoko ahoana ny fandoto azy. Napiditra ny tanany tamin'ny loka ny malalako dia nangorakoraka azy ny foko. Nitsangana amin'izay amo azy rehefa ela dia ela atao ambadika tao izy. Nitsangana amony faraparana malalaka ihany aho ary nitete miora ny tanako eny. Lasa tanako nitete rano miora teo amin'ny famoahana niditra aminy. Amovavarana malalaka akanjo efa niodiny isy kalaza. Verevitra tamin'ny tenenany. Nitady azy aho fa tsy nahita. Niantso azy aho fa tsy nivaliny. Ka izy efa lasa. Teo izy teo akaiky teo. Nandondony izy mihitsy ny nandondony. Ezaky niditra fa tsy nampidirina. Lasa voara malala. Nahita ny aty izay mandeha ka nikapoka sy nandratra. Ny mpiambina ny manda nanala ny lambako fisaronako. Mampianenareo ary zanakavavy Jerusalema raha mba hitanareo reny malalako e. Dia ahoana ny lazainareo aminy? Lazao fa marary-pitia. Tsy tokony ho narary-pitia fa nandondony izy dia nivoainy. Fa izy nandondony iny dia mbola nangatakandro mbola kamo hetsika, kamo anao hetsika, tsy te hamariny andro. Androany, amin'ny anaran'i Jesosy, tsisy nadiray amintsika teo tratran'izany. Hoe mandondona Jesosy tsy valiana. Efa tapa-kevitra amin'izay ianao, za te atao batisa amin'izay. Misy olona aman-taonany mangatakandro atao batisa. Aman-taonany. Miandrina ary tsika. Nisy fotoana izay anekanao batisa ny ranam-bavitiana Rakoto Arizaka. Dia tany a Paris izay sekanao an'ilay izy. Dia misy parika mahafinaritra be izay ao Paris. Dia misy rano. Fa tena nijerena fa tena tsy possible anaovana batisa eto. Tonga dia mandola amondy ianao vao miditra amin'izany rano izany fa ny ganagana sy ny inona ny mandehandeha sy ny vorokely mandeha ao anatin'ilay rano ho jerijeren'ny olona. Dia ianao anao batisa. Polisy municipal sy ny anina mijery. Natongotra ary tsy azo sasany tsy azo aroboka amin'ilay rano. Na sainganandro izay nandeha tany amin'ny nanaovana batisa n'ilay Nambina ny Evry. Nandeha tany amin'ny 91. Tany izay vao nanao nahita toerana rano nanaovana batisa dia lasa andro foana izao tsika manao batisa rehefa any Paris ao Evry. Tany iaina nipetraka taloha. Iaina nanolo antsika ny rano fanaovana batisa ao Evry io. Tany lalàna natao Fontaine lalan'Irina, tany Nambina, tany Tina Rakoto Arizaka. Tiako lazaina aminao. Ary raha tonga indray ao Evry, voarara ihany koa naovana batisa ao. Dia voaka lalàna eto Frantsa hoe tsy azo atao intsony ny manaroboroboka olona anaty rano. Ianao nefa ny teo nalalaka be mihitsy. Vakansa ny andro, tsy miasa izay mivady, tsy miasa ahako, mafana ny andro. Fotoana tena hoe idéal mihitsy anaovana batisa. Tena aloha iandry 1 degré tamin'ny andro ny Soameva. Sy rana bavitody. Ny andro tamin'ny batisa ny Soameva 1 degré ny andro.
zao ianao mbola 25 degré tafakatra 30 inona ny angatanao any tsy avana batisa fa resendahatra ve tsy efa ao aminao zao zay mbola afaka iteny ianao hoe ataovy am'izay efa ny fotoana tsy hafahana intsony dia ahoana dia anao ohatran'ny ranabavitra eto izy zay no batisa ny tena ny tao tamin'ny angelina tany natao batisa koa tena nangatsika tena tadidiko mihitsy nanao batisa ny tena rakotoary zaka ozy nareo tena sekatratran'ny tena seka tsy hitako intsony zay nasiana tena fa io vanitaolako rehetrarehetra io nangatsika loatra mantsy tamin'ny batisa ny tena rakotoary zaka tena mafy tamiko no batisan'izy io nangatsika loatra mbola akaiky zao le havana mbola eo daholo tsika zao dia tavan'i Jehovah le havana tena mbola hita izy miatsoa azy dia mbola akaiky izy mbola fotoana zao Jesosy dia zao miara-mandeha amintsika izy zao mpisolo vavantsika njandra tsy mety nataontsika rehetra androany moins 4 degré kay ny rano tamin'ny Somea nefa Somea vao avy sitrana tamin'ny aretina tamin'izany halleloia fa sao iny mosika teneko teo fa izy tamin'ny Somea vandray ira zatra teneko farany teo tadidiko zany teneko teo very kely varina nyresaka tamin'ny Somea vandray zao mbola eo Andriamanitra mbola afakitsika iandro rovinary tsika zay sotra ny namby lina Jesosy miara-mandeha amintsika izy zao amin'ny mampisolo vava azy dia tsika zao andeha atory rehefa avy eo tsy angeravana nisy fahotanana ataontsika androany nisy tsy mety ngena ataontsika androany mahatonga antsika velonay raha tsy mahazo famindrapo Jesosy nge rehefa avy eo tsika matory izy mifona ao antsika izy mivavaka ao antsika mifona misolo vava tsy ianao no miteny fa mpisolo vava no miteny rehefa ny fitsarana ianao ka mba manamanaka atao misotra andreo rapatsy rehefa mba manamanaka atao dia manana mpisolo vava dia mipetraka fotsiny ianao mpisolo vava daholo miteny zay tokony hoteneninao mihoatra noho zay tokony hoteneninao aza ny teneniny mpisolo vava satria mpisolo vava mahay lalàna dia Jesosy mbola mpisolo vava antsika zao fa zara teneniko anareo fa dia zao taka ny fisondrotana grady rehetra ihany dia ao aorianao indray tsy mpisolo vava intsony Jesosy fa rehefa miverina izy dia mpitsara amin'izay izy mihitsy ny mpitsara fa tsy izy intsony no ary amin'izay fotoana izay dia mitsara sisany ataony iantso ianao amin'izany Jesosy eo mifona toy Jesosy hoe tsisy fifonana azo raisina intsony zao efa fitsarana sisa ka teteny anao ary avana fotoana zao dia tavan'i Jehovah dia mbola hita izy metsoa azy dia mbola akaiky izy aoka na ratsy fanahy foy ny lalany ary ny tsy marina foy ny heviny ary aoka hiverina ho amin'ny Jehovah reny fa hamindra fo aminy izy eny ho amin'Andriamanitra fa mila heloka dia hamela heloka tokoa izy hotany tompony antsika rehetrarehetra mino fa voarainao zany afatra zany mbola eo Andriamanitra zao za tena faly mieritreritra hoe mbola eo Andriamanitra raha andeha hibebaka zao mbola eo izy mbola mihaino anay izy sanatrity za ty tonga ny amin'izany hoe tsy mahatsiaro teny aiza ny fonako za ry tsy mahatsiaro tena intsony tsy ho tonga ane zany dia ny mbola akaiky andao hivavaka andaontsika hibebaka nanao ataontsika tirity hoe tompo te hitoetra eo aminao te hitoetra eo anilanao ao anatin'ny tirity izay rehetra izara-pahatsapana roa na telo satria tika tonga dia lira roa ny atao aoriana nira no fizarana fahatsapana raha misy izara-pahatsapana
iny ny kantoko a alefako amin'ny commentaire io ny kantoko. Alléluia. Reny a iny alefako aminareo aminaty commentaire iny a ny kantoko. Mianatra na amin'ny nareo a misy manontany ahoana fomba fidirana am'le miditra amin'ny vantana. Mianatra anahako amin'ny messenger fotsiny nareo io akiradio andramoka izao de klikenao io a de appelenao za a de miditra amin'ny vantana eto ianao andonitsika ihira. Antsika hanao antirity hoe tena tiako Jesosy a te hitoetra eo anilanao a. Alléluia. Za Jesosy te hitoetra eo anilanao a. De ny mbola akaiky ianao avelao hitoetra eo anilanao. Miandry nareo a amin'ny appel zay zara fahatsapana rehetrarehetra. Raha miantso ianao a ka misy appel fa de fahitako eo misoratra ny anaranao a de za no mirappel anao. Alléluia. Nufani rikuiza
fomba tsara. Halleluia. Efa tafiditra moa ny nanabavitsika izay hitondratsika ao anatin'ny fizarana fahatsapana. Izy telo menadany tafiditra androany ranabavitsika Angelina Rodriguez dia ranabavitsika Lina dia rahalahy Tojo no izara-pahatsapana amintsika androany. Zao rehefa androtsika ranabavitsika Rodriguez, inona no fahatsapana azonao zaraina androany Rodriguez anao ny fitenenana. Alleluia. Thank you, Jesus. Pastor, thank you, Jesus, tsika rehetra. Ny any pastor ny zavatra tena nakasikafiana teo ilay hoe zao zany Andriamanitra mbola miara-tsika ary zao koa tsika mbola sofavava dia Jesosy zany. Dia misy nefa fotoana tsy ho hita intsony Andriamanitra ka tsy tsara zany mangatokandro fa dia mbola misy ny famindrapon'Andriamanitra dia any tena hoe akatoana zany dia hoe anatin'Andriamanitra dia mitady handray an'i Jesosy dia mba tsy hanena raha sy tonga fotoana hiarahany Jesosy tsy hosorofavatsika intsony. Dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny teny satria mbola famindrapon'Andriamanitra mbola lamezany antsika zany teny zany atonga tsy ho varivarina dia mankasitraka pasterana ny fitenenana. Alleluia. Amen. Alleluia. Misaotra ranabavy Rodriguez. Iny tompo ianao ranabavy Angelina. Ndoary ampandrosika indray ranabavitsika Lina. Inona ary ny fizarana fahatsapana Lina androany? Ny Jesosy pasteur dia Jesosy tsika manaka misaotra anandeha fitenenana pasteur. Ny asa ny tena nakasika dia tena mafarana teo pasteur hoe raha toa ka eritsaintsika na hotaka hoe ao anatin'ny koma ahoana ny momba isika. Mampisaina be izay tena izay tena hoe raha mbola taon'i Jesosy nefa tonga tampoka izany zavatra aretina toy izany dia ahoana ny preparana. Dia mankasitraka indrindra amin'ny fampianarana androany fa tena misy sanina sy tenenana tokoa fa dia mbola eo Jesosy ry havana dia mila raoraontsika manampy azy. Aza mangatakandro sao anao tolera vavy mitantara pasteur hoe nangatakandro tamin'ny Batista hoe aloha amin'izao farany maty any dia vita ihany Batista. Misaotra pasteur tamin'ny fampianarana tamin'i Jesosy. Alleluia. Amen. Amen. Mankasitraka ranabavy Lina. Andriamanitra manaiky rehefa-savina mahafitenao. Misaotra fa nafinaritra ny fizarana fahatsapana. Rahalahy Tojo, inona ny fahatsapana zarainy zandry androany anao ny fitenenana? Izao tsy rehetra dia mitola petaka nabavy Andrea tsy pasteur tamin'ny tontolo fa nampahery sady nahafinaritra. Ny tena nakasika anazy ny telefony petera hoe efa tamin'ny andro farany ny olona fa tena nitsotsoka sy rehetrarehetra teo aby ny rehetrarehetra fa tena niteny Jesosy ho faty sy ny sisa ho lohana sy rehetrarehetra fa tamin'izay fotoana izay eo amin'ilay fotoana fa tena sarotra farany mbola miavaka ihany ny telefony petera hoe mbola nanao voady fianahy dia tafotoana aza ny olona rehetra Jesosy tsarotsy mbola tafotoana efa Jesosy zao no miteny ho tafotoana daholo nareo mbola tena hoe le fahavononana sy le voady natao zany tena mahakasika hoe tena Jesosy eo amin'izany toe-pozy zany hoe tena samy roso amin'ny zavatra rehetra na dia tena sarotra ary dia mbola sahany voady rehetrarehetra dia tena mahafinaritra. Alleluia. Iraina Jesosy. Amen. Mankasitraka rahalahy Tojo. Andriamanitra manaiky rehefa-savina ny maro fity anareo telo menada izay nitondra fizarana fahatsapana teto. Ilaina ny fizarana fahatsapana na zahako ary tena mila an'ilay fizarana fahatsapana. Andohary tsika raha mety aminareo somary lasa lokela fotoana tsika nao mba tsy dia tara loatra dia zao ataontsika ity. Alleluia. Sady tianareo ty hery ty dia ataontsika izy ty ampidirantsika ny ankizy izay hitondra vavaka ho an'ny firenena amin'ity androany ity. Ataontsika ary ty hery ty ho voninahitran'Andriamanitra
ole ila hoe na dia efa very ary dia mbola ianao ihany Jesosy no rehefa very dia ianao no moa dia mbola tantaninao foana na dia efa very azy. Halleluia. Dia ataontsika izany izy zany ho voninahitra Andriamanitra ianao Jesosy loharaniko ianao eo anilako mandrakariva ianao tena tiako ianao. Amen. Afaka amin'ny firenentsika aorianan'izay. Mbola mihaino antsika Andriamanitra zao ry havana.
Marina Jesosy, misaotranao zay Jesosy tamin'ny fotoan'androany. Misaotranao ny amin'ny teninao zay tonga taminay androany Andriamanitra. Androany tena tsapanay tokoa hoe ny fahalehibiazana sy ny mahasarobidiny zany Jehovah Andriamanitra hoe mbola eo ianao mihaino anay, mbola eo ianao miaraka aminay, mbola eo ianao Jesosy mbola afaka ho tsapanay sirena ny fanatrehanao. Aza velanao zay Jesosy manao tsinitsinina an'izany fotoana izany. Io zay Jesosy mahay anararaotra an'izany hoe mbola eo ianao mbola sakaizanay ianao mbola tena mpisolo vavanay ianao dia izay hanajanao. Aza velanao maty ny fahotanay zay na dia ray aza. Aza velanao tafasaraka aminao raha mbola aza velanao tafasaraka aminao noviana Jesosy aroka ity androany ity tena haresy lahatra nay rehetrarehetra tena amin'ny fahotana hiala amin'ny ratsy fanao avokoa zay rehetrarehetra. Teny mbola eo ianao mamindra fo, teny mbola eo ianao misolo vava, teny mbola eo zany hoe afaka ho fafana ny fahotanay. Misaotra Jesosy malalo magatakatra ny androany ty hoe hiditra atranatin'ny toranay sy ny nofinay, anatin'ny fonay sy ny sainay zany tenin'Andriamanitra izany. Dia tsisy anao tsinitsinina ny fotoana havelomana intsony fa tena hoe entina ho tonga eo an-tongotrao avokoa izay rehetrarehetra reto. Teny mbola eo ianao Andriamanitra. Misaotra Jesosy be ny tsy voalazako teto be ny tokony mbola lazaina fa namasinao ianao ametraka na dia anatin'ny toromasony ary reto dia fantatro fa afaka hitenenanao, fantatro fa afaka ametrahanao teny ao anatin'ny fony anatin'ny saina. Fa hainao atao zany. Voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Dia voziny Satana kosa faritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaino ka na dia litera ray tamin'izay nafampiteto aza tsy azo ny devoly anganarina zany. Ny anaranao Jesosy nagatahako izany ravaka izany Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoan'izao ny firenena ndao mpandrotsika nalahantsika Jonathan ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo raha Jonathan anao ny fitenenana. Jesosy pastora dia miaraka ivavaka teo amin'ny firenena. Jehovah ray malala tsara indrindra mbola misaotra betsaka ianao indray Jesosy sy ny amin'izany ten'Andriamanitra izay mbola nomenao izany Jesosy androany, mbola mampianatra anay indray ianao Jesosy hoe tadiavany Jehovah dia mbola hita izy ary miantsoana anarany dia mbola akaiky izy. Tena zany Jesosy tena hoe aoka ho masaka aty anatinay zany aoka Jesosy izay nararoatra amin'izany hoe dia mbola eo ianao Jesosy dia mbola afaka antsoina ianao Jesosy dia tena nararoatra amin'izany dia tsy ataonay hoe tena variana amin'izao fiainana izao Jesosy fa tena hoe hitady ianao mandrakariva Jesosy malala. Dia ankehitriny Jesosy dia mitondram-bavaka ho an'ny firenenay zareo malagasy be da be ireo Jesosy tena hoe mbola betsaka Jesosy mivarinany amin'ny fiainana Jesosy mbola betsaka Jesosy mirenireny tsy mahatsiaro an'izany fisianao izany Jesosy malala. Fa amin'izao ora sy taon'izao Jesosy amin'izao lanangina izao Jesosy dia mangataka mihitsy zay tena hoe hitodika any aminao Jesosy ireo malagasy tena hoe hitodika tena horesy lahatra Jesosy hiverina anao nsitrika ponao Jesosy anaja anao Jesosy malala hiala amin'ny ratsy fanao Jesosy satria ho avy tokoa Jesosy ny andro hiantso anao Jesosy fa tsy afaka ny hamantsony anao amin'izany fifampitsara amin'izay anao Jesosy amin'izao anao mbola mpisolo vava amin'izany fotoana izany anao Jesosy efa hitsara ny tsiraray avy dia tsy afaka ny antsony zay tsy afaka ny hitaraina antsony zay ho tsarainy zay eo. Amin'izao fotoana izao Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao mbola ahafanay miantso sy ny anaranao ahafanay midongy anao Jesosy dia mba ho resy raritra malagasy Jesosy hiverina aminao hitodika any aminao Jesosy malala. Dia mitondram-bavaka amin'izany firenena izany zay Jesosy ao ny zavatra maro ao Jesosy ny fitiavan-tena ao Jesosy ny fanompo-tsampy ny zavatra maro mbola mangeza an'izany firenena izany Jesosy ianao Jesosy tena anafaka amin'izany tena hoe Madagasikara ho an'ny Kristy tokoa Jesosy amin'ny Madagasikara izany dia atahotra anao Jesosy ianao ny sitraponao Jesosy malala tsara indrindra. Dia ny voninahitra dia anao irery ihany tompo izay mpanao taloha indrindra ka anao miaro anao mandrakizay Halleluia.
Amen. Alleloia. Mankasitraka indrindrany zandry Jonatantsika tao anatin'izay vavaka amin'ny firenena mamy sady matsiro. Andriamanitra manaraka ny voasaona any amaly fitianao raha Jonatana dia tonga avy amin'ny ambony indrindra mitombory sy mitombo fahasoavana. Misaotra ny ranavavy Ando andriko tsika tamin'ny toritenina finaritra dia misaotra betsaka ranavavy Angela Angelina Diamant tamin'ny vavaka fanombohana. Tapitra ny fandarantsika. Raha mirasakena amin'irao lanitra Jesosy ka tahiny tompo venana somatsara taontsika dia rapitsika dia efa eo neto indray amin'ny sivy sasany takany mazatra miaraka amin'ny ekipa manaraka indray tsika. Dia mirary soa anao mirary toromaso mamy sy tontolo andro afinaritra be rapitso anomboka ny volana Aogositra amin'ny hery sy fahasoavan'Andriamanitra be mihitsy anao tsofina rano ho volana vaovao tena tsisy afa-tsy sy miratra ianao dia vaovao mafaly miratra ianao dia zava-tsoa. Amen. Amatsy anao amin'ny lafindretra Andriamanitra. Akiradio point radio 1 2 3 4 5.com afahanao meny onjam-peo akiradio mandeha andro amanalina misy torotensaky ny adiny 3 amin'ny ray amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny folo maraina. Fito amin'ny folo maraina velonao zao fandarantsika zao. Amin'ny ray amin'ny 7 amin'ny 7 hariva misy toriteny foana. Samita iny tompo misaotra naharitra ny helotra amin'ny farany ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.